Valifaty. Tantara indray miseho no soratan-dratora. Olalaovy ny Christophe Rabe Armanana, faly. Miaraka amin'ny Yarmampionina sy Nanja. Mandray feo sy manatotosa. Nanja Razafindrakota. Mandrindra ara teknika. Mamiaro fony. Vontsiry dia namelana, saingy namelana dia maty. Fiainana ve zany sa fiarahamonina? Tsy fiainana sady tsy fiarahamonina kosa. Ny fankaty izay dia avy eo nisaraka. Maty izy, maty noho ny etraketraky ny hafa. Tadidiko tsara tamin'izay. Ranto hitan'lahy iny volana iny, toy iny ny fiainantsika roa. Ny alina izy mamiratra tsy misy toy izany, fa ny atoandro kosa tsy hita fa ny akafandray ny mamiratra. Niary, nahoana ny lozanao e? Jereo ny fiainako fa toy ireny zazakely tsy misy mpikarakary ireny. Ny akanjoko rovotra, ny voloko misaritaka. Ranto fa maninona ianao no mitady ny tsity e? Angadinao fa tsy voatery tanteraka ny fandriana rehetra. Tsiry niary mbola milanao ny fiainako, mbola milanao ny foko sy ny fanahiko. Fa ianao ve adaly e? Ny maizina sy ny mazava tsy natao hiaraka, ny maty sy ny velona kosa natao hifampisaona. Tsy rariny e, fa iza loatra no mandahatra an'ity fiainan'ity e? Tsy mahay mandahatra izy, miangatra sady manao akasiparana ny hafa. Mampalahelo ahy ianao. Aza mipandahatra no mena tsiny fa no avy banjininy. Za nga eo tsony afaka hifanampy aminao e. Tsia, inona tsony no aviko banjininy eo e? Fa moa ve tsy efa potika izy? Anaraka anao ny tiako na miveriny eto anilako ianao. Adala ianao, adala. Tiako ihany kosa haingo ny mpanana lova ao ny mahantra, ny matanjaka vao ny osa. Manomboko izao dia alako izay mitondra fiara, alako ny manana, alako ny fotsy hoditra. Aza manao toy izany ianao hoe saintsainy izay tokony atao. Raha ny malagasy no ankalainao dia tsy tianao tsony aho. Eny e, saingy ny sasany amin'ireny no miray dia amin'ny vazaka mamadika ny namany. Jereo fa maty ianao, maty noho ny nataony. Veloma Ranto anjara ny aka tsy azo sakanana. Veloma malala. Tsia, aza mbola mandeha aloha e. Niary! Dia lasy izy marina. Lasy ilay malalako e. Felavy ity adala andeha hianatra vela dia toy izao ny fitafy. So dia mbola manofy azy lahy. Tsy raha lany amin'izany e. Izay tiako ihany io, raha ny tian'ny hafa mantsy no atao dia ho potika ny firenena. Inona koa ny idiran'ny firenena amin'izany e? Tena manofy mihitsy lahy ka, mariny. Mijaly ny fireneko ankehitriny e. Mba fantatra lahy moa no nahafaty an'ny ary malalako. Fa tsy hoe tratra ny lozam-piarakodia ve no nahafaty azy? Sa misy ambadika politika? Laing izany e, diso. Novonoina tsotro izao ny olo tiako fa tsy nanaiky nanao afera tamin'ilay vazaha mpampiasa azy. Eo ihany koa ny tsy fanekeny hiaraka aminy. Andray lezy, ay ve zany ny tena mariny? Dia aferiana nefa izany. Zao letsy
Ny asa teny amin'ny fahaditsirana nisy fo ny fahavelony. Hitalala fa tsy maintsy mandalo eo ambany masony avokoa ny entana rehetra mivoaka eto Madagasikara. Nisy andramena maro besaka ahondrana le vazaha manam-pahaizana tao amin'ny fahaditsiranana ny tompony io hazo sarobidy io. Nila kolokolo tamin'ny ary izy, tsy nanaiky anefa ny ary ka novonoiny toy izao. Mba tsy rariny tsosa lesy zany a? Tena tsy rariny fa tsy mba zany fotsiny e. Dia inona zao no ataony lahy a? Ny ataoko ve? Ho hitan'ny lahy eny ihany izy. Aleo aloha hokoponiko mangina. Tandre moa raha so manaonao foana any a? Eny le tsy mbola eo koa ny ary hanampy ahy. Ny ary? So lasa adala le ty alahy? Tsy adala ka, mbola hitako ara-panahy foana izy amin'izao. Tena mila mandamy-tsainy alararanty fa oatra ny tsy ao tsara. Olonefa maty erive dia mbola ho hitan'ny lahy ihany e. Tsy haiko hoe aleo ho adala rehefa izay ny tiany lahy. Ka jereo amin'ity fitafiny lahy, akanjo behivavy vely izy. Akanjon'le tiako reto hoe noho izany tsy maintsy hanaovako. Dia mahatatesa azy izany vavan'olonako. Tsy mahafaty le tsy raza izany e. Ampio fa tsy ampy fitiavana, ampio fa mitady ho dily le masoandroko. Iny ary izy fa mamonjy faravodilanitra. Oka aloha e, oka aloha ho maizina sahady ve ny tontoloko hoe tsy a? Ranto ianao aza manao ohatran'io. Jereo anefa ty aminao daholo ny mason'ny olona e. Mahalala menatra. Tanora ohatranao zao ny filamatry ny firenena e. Tsy rarahako e, efa potika ny fireneko ankehitriny, tsy avitro intsony. Ny olona sasany manindry izay azony tsindriana, ny manam-panahy vitsy, efa potika ho ahy, efa rava. Aza manao izay mampalahelo ahy ianao e. Tsy misy dikan'izany ny fandavako ny tsy rariny. Rariny ve? Tsy misy an'izany intsony e, tsy misy. Oloniza moa sahibabo ka raha mahita vola be. Andeha zany. Tsy misy dikany akory ny fahasahiko mijoro. Veloma ianao. Niary azy ilozanao niary. Ka ianao anie ohatry ny adaly e. Niary fantatro fa zava-dehibe teo amin'ny firenentsika no nataonao, saingy inona ny vokany? Raha latsaka ainana foy. Tsy maninona izany ranto vita ny aditiko matoa tapitra ny haiko. Anjaranareo ny sisa. Nareo izavy, ny biby sy ny hazo. Ianao koa tsy ho verin'izay manam-panahy ty firenentsika ty. Ianao no ako fitaratra. Manaiky, saingy ny valy fatoko tsy maintsy ataoko, tsy maintsy. Ny teniko aminao dia izao, ndray raha amintsika aoka tsy kitianao izany. Rehefa izay no afatry ny malalako dia tanterahiko. Iny fa nidify le masoandro. Ary mandara amin'izay mody fa hotsinana ny volana e. Tsy ahita ianao mandra-pahafeno manana azy indray. Tsy hody aka, aleoko makeny amin'ilay fipetrahantsika fahiny. Hipetraka rery tsy misy volana? Tsy rarahako e, eny zao no mahavelona. Eny ary mandra-piona izany malala tsy foko izany, dia atonio tsara ny sainao. Veloma niary, veloma ary le tsy foko indrindra, hantokako eto an-tany sady fiainako no asambarako.
fahaizom-bolana izay fahorian'ny hafa saingy fifaliana ho an'izay mahita soa aminy. Teto tsara izay sy niary no famihana voalohany. Teto koa no nitenenany tamiko hoe Ranto mba fantatrao moa ty tanitsika ty? inona koa ny idiran'izany amin'ny fitiavantsika ary malala? Misy, tena misy. Ty tany ty ny atao hoe afo. Raha ratsy filalao aminy dia mety ho may a. Raha madisadisa kosa nefa dia mety angatsika. Lasa mpanao ay teny angano ny havako. Tsy a, fa ny manako ny sainao sahady izany mba ho vonona amin'izay mety ho fivadiky ny fiainana. Misaotra kira havako a. Sambatra ihany a manana anao endry sy matsilo saina. Kay, ary fa maninona ny tsongonao e? Ka ianao tsinona manany ihany koa. Marina izany ko. Olona efa miasa izany anie mahay e. Ny teninao indray feno fahendrena. Manaiky ary ahy. Fa toroy fitiavana aloha ahy tsapako ny ao am-ponao sao dia maivana. Tiako toy ny fireneko ianao ry niary a. Raha manjarizary izy dia malahelo ny foko. Fa raha mandroso kosa izy a dia tonga amin'ilay fitenenana hoe volovariny tsara vintana ka nisokotra amin'itsony. Ianao koa dia mahita lazaina. Fitenenana taiza koa izao izany teneninao izany. Avy tao am-pokoko. Anjaranao kosa indray izao a. Iny volana iny jerenao dia toy iny ny fitiavako anao. Amin'ny alina izy mamiratra tsy misy toa azy. Amin'ny atoandro izy eo ihany saingy tsy hita amin'ny be sy ny maro satria kely noho ilay masoandro. Dia lasa ianao ry niary. Fa atsiarovana daholo sisy izany rehetrarehetra izany. Fa nahoany e? Avereno ny tiako e. Avereno fa malahelo ah. Malalako. Izako nefa mahalala raha zanany mihitsy izy. Aleo ranga fananiako donona. Mbola vatana fotsiny aza fa tsy fiara ohatran'ny niary. Tsy mijery lalana ianao monsieur? Ary toa miseho mahay miteny malagasy. Enzany izy a. Aleo hoe resahana. Azafady fa tsy hitako mihitsy ianao. Tsy maninona. Ary hafahafa ny fahitako anao. Tiako ve adaly e? Hafahafa ahoana kay? Lasa saina sa marary. Teny efa tompony mihitsy izany raha teny malagasy a. Alaiko namany ty sitrany ahay. Monsieur? Hitanao izany? Ianao no mahalasa saina. Mais pourquoi? Mahay miteny malagasy kanefa vazaha be toy io. Ay fe izany e. Tiako ny malagasy dia miezaka aho mameno ny teniny. Inona no itiavanao sa izy manan-karena sy moram-bakaina? Tsy izany. Andao aloha hipetraka isika dia ambahako aminao ny tena izy. Eny tokoa, ndao aretsy. Hitanao? Roa taona izay no nivezivezeko teto Madagasikara. Manao fikarohana momba ny teniny sy ny fombafomban'ireo mponina eto aho. Fa angamo izany alaina hatramin'izany ty firenena ety Irikalakidy. Mahafinaritra kosa izany ko. Raha mety aminao dia mpinamana isika manomboka izao, sa tsy mety? Ny malagasy tsy mba miavona. Indraindray aza
solelaka mihitsika. Misaotra ny iza raha tsy mahadiso? Ranto. Ny ahy kosa Judith. Tsy misy fisaorana. Somary maimaika ihany madama moa izany sa mademoiselle? Mademoiselle. Zao tia numéro-ako dia amin'ny manaraka. Misaotra ny Ranto. Antsoika ianao dia manao rendez-vous sika. Ie, zay ara fa mandram-piona ianao. Veloma Ranto. Fandray no ahalala bebe kokoa an'ity Madagasikara ity noho ny vahoaka malagasy monina eto aminy. Tsy mahagaga. Firy moa ireo boky mirakitra ny tantaram-pirenena no amin'ny teny vahiny no anoratana izy. Mira hoe tsy natao ho an'ny malagasy fa ho an'ny vahiny. Ankehitriny mbola izy ihany koa no manjakazaka eto amin'ny tanàna. Magazay lehibe, trano lehibe, tany lehibe. Aniza moa ve tsy azy dia ny malagasy ny tompony mangatakatiny. Tsy mahita mihitsy ny raha Ranto zany. Rina, tsy zany le tsy fa mieritreritra n'ity firenentsika ity kilalaon'ny afy. Aiza, inona nefa ny olany? Tsy aleo ve misy an'izany amin'izay tonga ianaty amintsika ny fandrosoana avy any ampity? Da lehilahy, vahoana? ny fahaiza-mionona amin'izay ananana letso ny fandrosoana fa tsy izany Iza nefa hoe lahy nitondra ny fiara sy ny teknôlôjia moa tsy ireny any? Saingy takona amin'ireny no masontsika dia ny hareny lahy, ny fomba lahy tsy ifontsy kelikely. Zay aloha dia mariny. Nefa oka lahy tsy hankahala be fahatany fotsiny. Rehefa kary letsy dia vantana. Inona ary nefa ny mba vitan'lahy raha toa ka hiteny malagasy lahy hoe tongava saina fa mitady ratsy ny tantarany? Tsy haiko hoe izay vitako nataoko dia ialahy manampy ahy. Resy lahatra saingy sarotra tanterahana lesy zany. Ny finoana tsy ara-nasa le tsy zava-poana. Ataovy izay tsara fa ho hitan'ny hafa foana iny dia arahany. Ny fandio raisiny iny izy ka tsy mahaleo ny fandoto ray tandroka. Aninena lary ve zany? Oka lesa raha Ranto. Elaza hitako mampiaraka amin'iny aboby ny fonako. Efa hita lahy. Zavatra hafa mihitsy le tsy nitanjoko aina solon'ny aina ho le fitenenana. Mampitandrina ihany aho ahy. So singam-bolo no andavo an'lahy. Very eo indray ny fanavotana n'ity fireneny ity. Misaotra le tsy rarina. Misy isaina n'izany tenin'ny lahy zany. Ranto mitsodrananao Judith mahorena tokantrano dia miterara ilahy anjimby anao ratra izay. Daly ianao ve mihevitra fa tian'iny fotsy boboka iny valifato no ilaiko, tsy maintsy matoko iny, tsy maintsy. Andray kosa fa inona ninona anao? Tsy naninona fa ny ray fiaviana aminy naninona noho izany azy ny fahafatesana afaka fotoana fohy. Ranto aza manoto io moa andraikitra raisina fa tsy valifato ohatr'izany. Aminao tsy hanraikitra izany raisiko izany sa inona ary no ataoko hanome fahasambarana azy eto amin'ny taniko? Ary raha mba ny malagasy amin'ny velany koa moa no ataon'ny olona ohatran'izany dia ahoana? Firifiry moa ny malagasy maty any ivelana ro malalako. Dia inona ny valiny eto an-tanirazana? Moa ve tsy niarentsika aza no alainy? Ekeko izany saingy tsy aona aminao tsony aho izany raha mandatsaka ny rano iny tsy manatsiny iny ianao. Niary
inona ary no ataoko e? tsy avo izy fa tianao ilamina ny fiainanao rehefa miaraka nareo. Sanatria aleoko mijaly mandrakizay toy izay hiaraka aminy. hay dia homany ary ny fosiny saina fa hifandaontsika izay vao tena veloma mandrakizay izany avako izany. Fantatro mantsy ny ao am-ponao. oka aloha e, ary inona izany mipetaka eo amin'ny molotra izany? Oroka farany avy aty amin'ilay malalanao foana mahireza ny havako a tiako foana ianao. Andray mamy so dia mba tsy maty ary ianao e. Niary a, niary, tena lasa izy marina. Niary, niary. Judith a, oui hatramin'izay nirahako taminao izay ky dia tsapako fa tianao a. Tsy haiko na mahatezitra anao izany saingy tsy tanako dia abosako aminao e. ataovy sérieux anto a tovolahy tsara tareto anao izao ve dia tsy anana olontiana? Tsy manana mihitsy aka, ratsy izany ve ho kosokosy ohatr'izao ny tenako e. ahoana nefa no inoko an'izany? Tsy haiko, rehefa nahita niaraka tamin'ny vehivavy ankoatra anao ianao dia lasao. Za aloha mbola tsy nahita e. Ka ekenao ary ve? Ranto a tsoriko aminao fa efa ela ny foko no naniry an'izany, saingy tsy fomba ty aminareo moa ny vehivavy mitory fitiavana dia nangina? Eo koa ty dia mino ery izany sambatra fa tia ianao. moi aussi omeo teny mamy ary aho provençany e. Fa tia ve adaly e? Zangama ihany izany sa tononkalon'ny Victor Hugo no atolotro anao? Angay ianao tia poésie nosoratan'ny Victor Hugo? Tiako satria tiako ianao. Ianao tia poésie malagasy omena? Raha izany omeko ny tononkalon'ny doks ianao sa Rabe Arivelo? Izay tsapanao fa mety amiko. Hito ary misy ampahany kely amin'ny tononkalon'ny soratan'ny doks e. Oui, je t'écoute. Ny masonao no hitiavako ny habakabaka iny sa ny masonao no tiako dia ny habakabamanga? Asa izany fa ny foko dia mihira ny hafaliany anoloana ny masonao sy ny lanitra manga. Tsara be ary ianao tia kay tia poésie a? Entoko amaliana faty izany rikaly tia. Poeta malagasy ireny dia mba haiko. Babonao ny foko ranto a matokisa fa tsy omeko aniza intsony. Adaly ianao. Misaotra anao nanaika. Izany ve dia tsy misy mpisoa akory? Ao ary fa omeko faran'izay mamy ianao e. Merci. Sambatra? Mangidy izy izany. Mamy ve aky? Tsy misy ohatran'izany. Maninona moa raha matory any amiko ianao androany e? Raha tsy mampaninona anao? Fa nararotana lesy izany ranto ampafiry ny sipa malagasy nalaoviny vazaha io e. Ndao ary e. Tantano ary aho.
ay de efa mitondra zana bazamody mihitsy ny akamako a arabaina le sy fatafita aza maneso letsy amoaka metisy zany na ranto oriana kely any a mety tonga de enjana be zao ny vokany. ny marina letsy de fanairako ny vazaha io ataoko tsapany tsara fa ny mahantra de afaka mandavo ny mpanan-karena ary efa matopaika mihitsy ny izany tetikelahy zany sady ohatrany mety a fa ny mampalahelo de ny sarak'izay sy ny ary eo ndray le ty fa manondrana ny ary ve zay le sy tsy efa lasa vovoka mbola ny fanoroka mamy be zay ny farany teo de lasa izy tsy tintsony amboaro any sainy lahy olona efa maty oviana ry koa mifanoroka ahoana elahy nge tsy natao ino an'izany aloha le sovaina ny resaka tompo mivola kosa aloha zao iny vazaha iny sady manja kely zay aloha de mariny aza diny ny manitra raha izany ary tsy taitra elahy tsy ifiko tsy kelikely ao ny volan'iny anapiako an'ireo tsy manan-kialofany eto amin'ny tanàna mety mihitsy lesy zany saingy aloha tonga de varina manangana fotodrafitra asa fa tsy mety raha vola fotsiny zaraina fa ahoana ka lanilaniny sasany amin'ny toka sy ny zavatra fa ny raha vola ny zarainy marina tokoa zany so letsy zay vola azoko de omeko any lahy elaindray no mamadika azy hosoany madinika ary tsy mba hampiony lahy amin'iny vazaha iny angaletsy tsy tia apitoka izy any lahy raha samy hoany amponjytsika sy lahy izy andray no ikarakarany madinika de efa vonina mihitsy zany lahy ty tsy maninona letsy raha zay no mba ampisy masoandro mihiratra kely ho an'ny sasany sady valifatoko mivavaka ho an'ny lahy lesy ny firenena letsy ivavahana sy ireo mpitondra mba hatsapa fa mila mandray andraikitra izy ireo jereo angeny ny loton'ny tanàny marina zany aloha zay lesy aloha fa mbola misy fotoana kely vonjeko andraso reto misy vola mividiana vary de omeo ny mpangataka ho sakafo ny androandro okay raha lesy de misaotra manaraka indray tsy nyresaka tamiko intsony eny zaho moa no efa noraraniko tsy maintsy vitako ny valifatoko tongotra mbi andakana ny aka tsy miveriny intsony arina malasa saina ny olo-tiako sa misy olana tena misy olana mihitsy ake maninona raha lazaina amiko somba misy vahaolana ihany eny ianao moa olo tiako de tantarako ny fiainako zao ry Judith oui marary mafy ny zokiko tsy maintsy alefa didina tsy la réunion izy kanefa ny vola tsy misy efa izany ka ohatrinona ny vola ilainao ranto tena vola be ihany le izy kanefa zay ny mariny 50 tapitrisa ariary lala vola be marina tsy maintsy manafatra zany fa tsy ampintsony ny volako any amin'ny banka tena misaotra kiseria tsara fa nahaloatra ianao mampiavy rano tokoa inona fotsiny no mampifankatia antsika ho voty tonga de soloko trano mafana aloha ny tranony 4 mihetsy la réunion kely raha mba fantany mantsy fa reo le zoko koa ary nandray mahalasa sainanao tampoka teo mieritreritra ny atsara ntoetranao ary Judith tena zana-bazaha marina tena misaotra tsy misy fisaorana ho saika diniko chéri fa misy inona
be voka. ahoana be voka hoe oy angaty sy mafifaly anao izany. faly aka Nafatra ny any Paris dia mankaty zareo amin'ny raharantsika. tianga adala manatena tsy misy ry anina vo azoko ny vola dia iny any lasa Ranto enao ve izany teniko izany tsy maninona ka afaro izy dia atao aingana izany raharaha zany. Zato mahafalifaly ranto sa nahitako tapolatsaka tena mahay maminany alahy fa hony hita lahy tia kitapo babeko ty ary mamofona ny izy zany tia letsy ny fanafody nafarana avy any ampita mahery io ohatran'ireny masoandro reny ny heriny ray mpimaso dia tonga ny tarany to inona koa n'izany ary io any fa ny fanafody gasy mbola betsaka lahy koa letsy tonga dia ataovy ny vinavina fa hovaintsika Madagasikara amin'izay larenao kely tsy misy azoko letsy maninona raha tonga dia tsindroa mandeha ny resaka vola letsy io marina ve fa taiza lany nangalatra tany amin'ny vazaha angaly ty reny ihany no atao angalatra ny arentsika tiako be lesy zany zao zany ny tonga amin'le fitenenana voaforoniko hoe vatokaranganana n'indry volamena marina mihitsy zany fa zao tonga dia ataovy ny kady sao mandositra eo reto volo reto ka inona raha no atao diovintsika larenao kely hovaintsika fahasambarana eo amin'ny toerana io marina mihitsy lesy zany atomboy ny asa fotaony adidy fa tsy fantatra izay hafarako fa misy inona be voka ho ny Judith dia ho avy amin'ny herinandro ny fianakaviany hanao ny raharaha marina vely ty ranto dina ny ataony lahy amin'izany hitsoka le tsy arariana maninona ny afatra ao amin'ny lahy fotsiny dia vitao daholo ny asa karakarao ny ray raha amintsika zany dia vita ny lahy ve zany tsy maintsy letsy eny ary misaotra lesy vita ny lahy mihitsy manao sorona amin'ity tany razana malalatsika ity efa izay letsy ny lalako mino fa anako eto Madagasikara io zavatra io ary anometsiny any sasany leoko le tsy mahita fahoriana iray manavitra in'olona anjatony tena mahery lesy lahy mahery lahy rato aza mitomany letsy zay fa andehody aloha reto ny vola manomboka miasa lahy rahampitso dia tsy fankahita ntsony ve tsy haiko mbola misy 7 tapitrisany amin'ny banky ity ny karatra dia reto ny kody rahampitso ihany io dia alay voa eny letsy mandra-piona dia velomy lahy sakaizako eny andoha lafy akady manga hitosy any rarinaka manlahy mandra-piona dia velomy mahereza andoha lafy tsy ho adiniko lesy ny fianakaviako no avy efa vona tsara ela efa ho tsara ka dia aty izy no mivantana sa any amin'ny hôtel maninona mora tonga dia ato aleo ary tonga dia aty izy ho tratra n'izany mantsy eto raha riva ihany dia lasa andray itsy izay atao andao aloha sika hiaraka etsena hikarakarana ny vahiny rahampitso ndao ary
akafolany amin'ny banky aloha tsika a. Ok chérie. Lasa le fialary ranto ah, ataoko veloma treto alohan'ny Tananarivo. Veloma ry andoha lafy ah, Akadimanga, Ambodrapeto, Fiangonana Mandrosoa, Ambodavenona. Teto mantsy no nahitako no mangidy faran'izay mavy. Ary makaiza aloha zany lalako zany e. Dre, ary to makaty amin'ny fasan'ny Niary. Fahoana koa zany e. Eny e, aleo atao veloma farany koa ny fonenany. Niary ah, na dia tsy nankasitrahanao ary zao ataoko zao dia tsy haiko ny tsy hanao veloman'ity fasanao ty. Tsy hitan'izany Ambodrapeto misy ny fonenanao zany intsony mantsy ny tenako. Tsy misy asolo anao raha hafa koa. Ity tononkalo ny Samuel Ratany ity no teniko farany eto. Ny fahafatesana fantatra ny asany. Ka moa taitra manginy foko. Ny fahatsiarovana ny havana lasany dia mampitambatra sioka toloko. Velomy Niary tsy voko. Ary lasaiza amin'ity andro efa alina ranto. Aleo mihitsy aloha atsonaka. Tsy mety tratrantro ity numéro ity. Le numéro n'est pas accessible. Tena maty ny telefoniny. Ary ity taratasy eto ity. Judith, mety atezitranao izao ataoko izao kanefa tsy maintsy tanteraiko. Marina fa misy tady mampifamatotra antsika. Dia ny menakiny aiko izany. Tsy fantatrao anefa ny tantarako. Raha fantatrao dia tsy hanometsiny ahy ianao. Andeha aho, tsy fantatro izay iafarako. Rehefa tonga ny hafanao dia lazao hoe nanjavona ranto olon-tianao. Izay akery Judith, tsy tena tiako. Fa anaovako valifato fotsiny aho. Ataovy tsara ny fikarohana dia mandehana mody veloma ranto mpametaka ihany. C'est pas vrai. C'est pas vrai. André ranto. C'est pas juste. Vitanao vera toi. Tsy vanina ianao, mpamitaka. Marary sany lohako zany. Ranto a, fanahoana ranto? Ranto! Ranto!
sefatsiny ity. Tovavahindray no lasa dala fa ny fitahana tovolahy malagasy. Mitory ny ray aman-dreny sy ny fianakaviany satria sady naka ny volan'ilay vahiny 700 tapitrisa. Vola koa zany. Hoay, tena sarin-drano ty amin'ny gazety ty. Dia aiza izy zany zao? Malahelo an'lahy isa ranto. Ho fanavotana ny tanindrazana tokoa ve zao ataon'ny lahy zao e? Voninahina tanteraka ny hafany. Matokisa lesy fa tsy maintsy vita ny asa. Ary aleo aloha andesa ho taraika eto. Mbola hitady mpandrafitra trano ao mantsy. Vitanao tokoa. Vitanao. Niary ny malalako. Fa taiza foana ianao? Ametraka ny veloma farany aminao a. Matatesa ny todiny ny vazaha tsy manatsiny iny ianao. Andray, fa rehefa ny vazaha zany no atao an'ireny dia misy tody. Firifiry moa ireo tovavy malagasy anjakany ny vahiny fotsiny dia avy eo izy lasa. Sa rehefa vahiny manao an'izany dia rariny, fa rehefa malagasy dia iantsona tody. Mpiasa malagasy maty any ivelany, moa misy arakaraka ny aminy. Ka zavatra tsy tiako ny mamaly faty ka. Efa vita iny e, tsy azo iverenana intsony. Raha ty ahy ianao dia miverena ty, esory ny fahanginako. Adala ianao. Ino koa ny ilay tononkalo nataonao teny amin'ny fasako e? Mionona fa zao ny lahatra ranto. Tsiry ny ary tsy lahatra zao fa sompatra. Miverena ho miverena. Zara ny tena andeha zao ko. Androany ny ahitanao afarany. Andray, ny ary alay voanaraka anao koa andeha ho aza. Leo an'ity tany feno asparany ty ary ny ary Aza medaladala ranto ndana finjeo Judith fa ianao ny fanafodiny. Lasa dalana izy e. Tsy rarahako zany e. Ianao koa ny fanafodiko. Maninona raha mamonjy ako ianao e? Veloma ary, efa vita ny valifatinao. Ny ary nanjavona izy marina. Ny ary ny ary ny ary. Fa mihitsy ny rivotra. Zaho koa moa efa leo ny rivotra ao iarivo ao e. Ny fikarakarana an'ireo mahantra ihany koa etsy an-danitra. Oay, ary misy adala ihany koa ahy aty. Jereo ty fitafiny e. Mahatsiaro ny larenao kely fa izay toy izao mihitsy ny pikan'ny olona mipetraka aty. Ary mandalo aty izy zany. Aleo mandeha mora so mitsoraka ty tamiko eo ka maty eo. Monsieur, dia hoaiza izany? Aleo aloha savaina sao ao ny ary. Ary ny saina ihany izy zany. Fa endrik'olona tsy voavo amiko aloha izy. Izy ara dia taiza. Monsieur, avoay ny ary fa raha tsy zany dorako fiara io Avoay tena ranto ty. Zay vo tadidiko. Sady feo amin'ny mihitsy zany. Monsieur ianao ve mareniny e? Aiza ho any ary? Ranto. Zao ve le sisa ny hafarany lahy?
fa izy tia miseho mahafantatra sa vadiny ary? Avoay izy a, avoay! Tena tsy mahatadidy intsony izy. Rina ihany lesy a, Rina. Rina? Tsy vaovao amiko le anarana. Aizy ny ary? Aleo moa azy io ty sarina izy ty ary ny ary ty apiko ansytita. Jereo reto, izy am'ireo zany ny ary zany. De voly anjely Samaritana fa izy elahy a? To mahafantatra ny tantarako. Rina lesy a, io lazainy lafa Samaritana io de le lazainao anjely ny ary. Judith, de voly to mitovy. Rina, iary Judith, elahy ve io e? Elahy ve? Teny efa vony saingy. Za ihany lesy tia. De aizy ny ary? Tsy efa maty ve izy? Tena Rina ty. Salama letsy Rina. Fa mody adala ve elahy a? Miakara aloha atao anaty fiara. Elahy koa letsy. Tsy maintsy manao toy izao letsy mba tsy alalan'ny manam-pahefana. Zay izy vo azoko ny aina. De ahoana inona ny vaovao? Hitako ihany lesy elahy. Tsy misy daholo zany anontanin'la zany e. Fa averiko amin'la rehefa anontaninindreo. Eniko ay moa zany tokony ilaza vaovao. Zao lesy vita ny asa. Efa olona ankehitriny ireo mpitsindroka fako ary efa manana asa daholo. Zany? Sambatra letsy ara izany e. Ary momba ny Judith? Lasa dala izy ary afaka ny zaza tao kibony. Zany a? De efa lasa nody ve? Herinandro taoriny tsy fahitana an'la. Ary ny fitoriny? Efa milamy maletsy a. 5 taona anie zay. Andao ody am'izay? Tsia, tia higadra. Aleoko ihany migadra ety amin'ny tontolo toy izao e. Toy izay voafefin'ny rindrina sy ny vy ihany. Efa milamy mahoa. Tsy misy atahorany latsony. Ny mpitory aza rehefa tsy eto Madagasikara tsony. Eny e, aleo aloha hieritreritra lalina ka. Elahy ihany io. Kady voro malalako a. Ndeha monjy any arivo indray ny zanakao. Fa ahoana marina aloha no nahatongavany lataty. Raha tsy nanana fisainana ao amin'ny feno rivobe zany tsy mifankahita mihitsy tsika. Ay tokoa moa mbola tsy fantatra elahy fa tia ny tanindrazan'ny dadanay. Ay, Faravaran'ny faritra Bongolavy ty misy atsika ty. Raha hitady ahy elahy any aoriana any de aty. Manontany olona fotsiny laha hoe aiza ny tanànan-dRakotombo Martin sy razana malala Justine zany de efa fantatry ny olona fa ao Ambohiboangy Akady voro zany. Ary ahoana no nahatonga ny latany Andao Alafy Akady manga? Tanindrazan'ny mamandray eny e. Ay, ary Andao ary anangy amin'izay fa tsy efa makany ahitany taranaka Ratsofetra ve elahy? Ry, fangamisy an'izany? Nanangana fikambanana lesy ny fianakavian'lahy. Fantany mantsy ny tantaran'lahy dia entina hanoizana ny fikasan'ny laony. Zareo zao no miantoka ny fanafody rehefa misy marary amin'ireo sahirana taizantsika. Ndray, mahafinaritra kosa letsy zany e. Ary Andao amin'izay anangy afa maika ahita ny vokatry ny natao lesy a. Tena niovy arivo. Tsy nisy lary any ankely intsony.
nisy dikany ihany letsy ny nanaovako an'ireny zavatra ireny a. Misaotra betsaka ny lahy le tsy rariana. Fa ndraisana ndraikitra lesy ny zava-dehibe a. Falifaty. Tantara indray miseho no soratan-dratora. Nolalaoviny Christophe Rabearmanana faly Niaraka tamin'ny Armampionina sy Nanja. nandray feo sy nanatotosy Nanja Razavondrakoto. nandrindra ara teknika Mamy Arvony.